Vatsim-pana edin'ny pasteur Ratsanarivo Rabardson. Aoka iombavaka sy tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, midera sy mankalaza mivonahitra anao zahay noho ny fahatsaranao, faribiazanao, ary ihany koa noho ny fahazavana izay entinao ety amin'izao tontolo izao feno aizina. Ary dia tanteraka tokoa no nahatongavanao Jesosy Kristy avy any Nazareta ety aminay, ary mipaka aty am-ponay sy ny fanahinay, indrindra amin'izao andro izay diavinay izao indray. Mangataka indrindra ny famindramponao zahay, ny fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy na latsaka tao Kalvari Jesosy, mba hahatonga anay ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra, ary dia hatreo feno araka ny haben'ny famindramponao, mba ho voninahitra izao fotoana izao. Dia ny fahazavanao ny hanavatsava ny fanahy, ny fo ny sainay, azony tokoa matsiaro fa Andriamanitra izay fahazavana zao tokoa ianao, ary miasa ny fiainanay amin'ny tsipiriany, manazava ny lalanay, ary mahatonga anay tokoa Tompo ho tena fahazavana zao tontolo izao. Anao niderana ajany saotra ny voninahitra, anao ohatran'ny taloko mandrakizay, fa mba ahidiny kosa ny fanainao masina, hitoetra tena atinay anio ampitsoary mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy le velona masina manakera avy Nazareta, no zona manisy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola ampitombola amintsika mandrakariva ny ravina ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fitorontsika amin'ity andro alatsinainy ity dia araka izay voalahatra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahadimy. Matio toko fahadimy, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Matthieu 5, 13 à 16. Vakina minaran'i Jesosy izany. Fa hoy ny Tompo, ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy. Tsy misy hery ny hanaovana na inona intsony izy, fa ariana ny velany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavana zao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanana miorina eo tampon-tendrombohitra. Ary koa, tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovany jiro, ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hitany ny asa soa ataonareo, ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Tsapantsika anatin'izany tenin'Andriamanitra izany tokoa ny mahafanasina sy fahazavana antsika kristianina. Fahazavana zao tontolo izao satria ilay Andriamanitra izay nahary lanitra sy ny tany no nampisy ny mazava. Ary fantatsika fa araka ny Genesisy, ny fahazavana dia avy amin'Andriamanitra, fa rehefa niteny izy hoe misy mazava, vao nisy ny mazava. Ary tsy niteny izany Andriamanitra dia tsy nisy fahazavana teo amin'izao rehetra izao izay noforoniny. Izy ilay loharampahazavana koa no mampita antsika ny fahazavana, ary mahatonga antsika zanak'Andriamanitra, kristianina rehetra pino ho fahazavana mandehandeha eo anivon'izao tontolo izao. Aoka ary hitoetra isika ho tena fahazavana, ary koa satria ny tanàna izay miorina tamin'ny tendrombohitra tsy mba azo afenina, isika koa dia tsy maintsy maneho ny fahazavana ety amin'izao tontolo izao, mba hahatonga ny olona hankalaza an'Andriamanitra ray. Manana anjara lehibe tokoa eo amin'ny fiarahamonina ny fisitsika. Ary raha tsy mijoro tsika ho kristianina ho fahazavana, dia tsy misy akory fahazavana ety an-tany fa ho rakotraizina mandrakariva. Ny kisarisary izay nataon'Andriamanitra tokoa amin'ny alalan'izao soratra masina izao, nentin'i Jesosy Kristy mivantana, dia maneho fa fahazavana ho an'ny jentilisa ny zanak'Israely sy Jerosalema renivohiny. Na izany aza, manambara Jesosy fa izy ny fahazavana zao tontolo izao. Ny fahazavana izay entin'ny mpianatra dia tsy avy amin'ny mpianatra akory izany, fa taratra ilay tena fahazavana dia Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Isika koa araka izany tsy mitondra fahazavana ho azy amin'izao,
fa le fahazavan'i Jesosy no entitsika. Eny hamirapiratra izany fahazavana izany raha mitoetra tokoa ao amin'i Jesosy isika mpianatry ny Tompo. Noho izany tsy maintsy mifandray tsy tapaka amin'i Jesosy isika, tahaka ny jiro mifandray amin'ireny herim-baratra ireny raha te hanome fahazavana. Isika izany ry havana dia nantsoin'ny Tompo ifamatom-piainana, hanana firaisana panahy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy mba tonga antsika ho fahazavana izao tontolo izao. Manazava tokoa, manoro lalana ao anatin'ny aizina izany fahazavana izany. Raha tahaka izay koa izany raha mandeha amin'ny arabe tsika amin'ny andro alina raha tsy misy fahazavana dia tsy afaka ny andeha ho tojo any amin'ny toerana izay hitodiantsika. Dia tahaka izany koa ny olona raha tsy misy ny fahazavan'Andriamanitra dia tsy ho tonga ho any aminy mihitsy na ho vinanoviana. Antsoin'ny Tompo asika mba ho fahazavana ahatonga ny olona hita ny lalana mankany amin'Andriamanitra. Tsarovy mandrakariva tokoa mantsy fa raha miafina isika ka tsy manezo ny fahazavana izany dia tsy araka an'Andriamanitra no vinanoviana izany, ary tena manohitra tokoa ilay antson'ny Tompo ahatonga antsika ho fahazavana izao tontolo izao raha manafina izany fahazavana izany isika. Ry havana, antsoina ho sira isika, antsoina ho fahazavana isika, dia midika izany fa mila mitoetra tsara izay avy amin'ny fanahy masina isika. Mila isika mitondra izany fahazavana izany, ary le fahazavana izay nomenan'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona manondro sy misarika ny olona ho amin'ilay mipoirany fahazavana dia ny raintsika izay an-danitra izany araka ny tenin'i Jesosy. Aoka isika aneho izany fahazavana izany mandrakariva ahatonga ny olona tena hankalaza an'Andriamanitra hidera ilay ray izay nipoirany fahazavana rehetra loharanom-pahazavana. Ianao, izaho, eny isika rehetra no fahazavana izao tontolo izao mijoroa ary misehoa ho anatin'izany ahatonga an'izao tontolo izao hitoetra tokoa sy hahafantatra ny marina rehetra, ary ny marina afaka azy tsy ho andevo. Ny Tompo, ny heriny, ny fahazavany, ny fahasoavany hitoetra amintsika isan'andro, ary koa ny fiadanany hanjaka ao am-potsika dia ilay Andriamanitra fahazavana izao tontolo izao ho amintsika ny fitahiany vavaka isika ravana. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra sy midera mankalaza amin'ny voninahitrinao tokoa zahay, fa ianao no loharano mpahazavana. Ianao no naniraka anay ihany koa ity amin'izao tontolo izao mba ho tanàna miorina tampon-tendrombohitra. Eny tokoa Jesosy, izay naorinao eo amin'ny avo, tahaka ny maha-avo indrindra anao, dia mba hahatonga ny olona hahita tokoa fa misy ianao. Tsy tonga ho azy tetỳ an-tany izy, ary ianao ilay misy tokoa no maneho ny fahazavana ahatonga ny marina rehetra ho fantatra, dia ilay Andriamanitra izay te izao tontolo izao, namorona izao tontolo izao, namono izao tontolo izao, ary ihany koa manazava sy manome fiainana an'izao tontolo izao. Tompo malalo, misaotra noho izany fitiavanao izany. Mankasitraka Jesosy noho izany fahamarinao izany. Ary izay koa ankehitriny irainao ety amin'izao tontolo izao feno aizina, rakotraizina, eny tokoa raha tsy ianao izay maneho izany fahazavana izany dia tsy vitanay ny hijoro vavolombelonao, hijoro fahazavana izao tontolo izao. Dia tahaka ny herinaratra tokoa izay tsy mifamatotra amin'ny ilay loharano, ny hery rehetra sy ny fahazavana dia tsy isy tokoa ny fahafahanay natanteraka izany ety an-tany. Ampianaro izay Jesosy ifamatom-piainana aminao, hanana firaisampanahy aminao, hanana ilay fananao masina izay mahery sy manazava, hahatonga anay hijoro vavolombelonao ho tena fahazavana izao tontolo izao ety amin'ny toerana izay misy anay. Ao an-tokantrano, ny an-dalambe, ny toeram-piasana, ny toeram-pianarana, na iza izay misy anay, dia hijoro
ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ary atonga anay Jesosy ho fenona tokoa ny fifaliana avy aminao, ny fiadananao, indrindra ny fitiavanao, dia ho fahazavan'ny zao tontolo tokoa ny mpanomponao tsirairay avy. Misaotra noho izany Jesosy, ary dia iranao tokoa zahay handrava ny hery-maizina, koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakely avy Nazareta, nozona mandity sy mandroaka ny asany devoly sy maizina amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra, roana mankany amin'ny farehetra tsy any ankeritsy anampahefana, ahitran-droana tsy miverina intsony fa zanak'Andriamanitra reto. Fa kosa ilay fanenao masina Jesosy hitoetra aty anatina isan'andro hanome ny fiadananao. Misaotra Tompo-panalo. Anao nidery ny ajanao voninahitra fa mane kosa ny fiteny manambiampy, mitahy anareo ny Tompo dia miaro anareo. Mampamirapiratra ny tavany amin'ny Tompo dia mindrafo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ny Tompo dia manome anareo ny fiadanany. Anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen.